taorin'ny fandrombahany ny larana voalohany izay nandrombaka ny rallye international de Madagascar ny équipage team Sbertin dia nanome toky fa mbola ezaka andray anjara amin'ireo faninanana rehetra misy eto Madagasikara ny équipage Bouma sy Bertin mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ireto équipage ireto. Mazava be moa zay fantanino zay hoe bilan zany no resantsika ho an'ny 2014 de ny perspective 2015 zany no hoe mbola miakina amina facture maromaro. Isorako manokana nareo hoe matsiaro hoe inona moa ny 2014 vita zay ho an'ny Team Bertin de ny rallye zany resany eto Team Bertin zany zao aloha atseto de afapo amin'ny vokatra zay azo. Afapo amin'ny ahoana moa raha titre national zay de vice champion de Madagascar amin'ny rallye. Fa hoe titre anankiray zay tsy azo adonona ho an'ny firenena malagasy sy ho an'ny eto Afrika dia nazahoana ny RIM 2014 indray zany. Zay hoe rallye international de Madagascar zay zany no ataoko hoe voninahitra na setsy anankiray na ahafahana nampahafantatra amin'ny Madagasikara indray any ivelany ihany hoe ay mba misy mpifaninana azo eritreretina hoe hifaninana ty Afrika ihany dia anisany efa hita moa zany eo amin'ny seraseran'ny tontolo manodidina hoe ilaina ny fandraisana ny Madagasikara anjara eo amin'ny setsy afrikana dia anisany mba hoe manana vinavina zay, manana vinavina ny Team Bertin hoe andeha anohy na andeha hanao fifaninanana ny Afrika fa kosa dia miakina lehibe de lehibe amin'ny sponsor zay manohana anay zany hoe ireo mpanohana anay ireo zany zao aloha nisy teny ambava efa nifampiresana dia efa nanaiky izy ny ampahany nefa kosa fantatra fa tsy vitana mpanohana ray izy dia mbola miandry ny ataoko hoe tena fanapahan-kevitra tanteraka amin'ny zareo zany ho an'ny ataoko hoe ho an'ity janvier ty dia zay zavatsy kosa raha ohatra ka totomombana sy atsakany sandafa zany zay fifanampiana zay ho atao zay dia mazava be fa mety andray anjara mihitsy zay ho an'ny championnat d'Afrique. Eo moa misy mansa maromaro moa le izy mba tsy tenenana hoe ho an'ny Team Bertin hoe rehefa fantatra fa tsy ho vita dia aleo mijanona eto toerana zay lasa ny championnat de Madagascar indray no masona am'izay fa kosa hoe farafaratsy raha manao Afrika ka misy ihany ny sponsor dia mba manao mansa efatra zay mansa efatra zay nefa tsy midika akory hoe ao anatin'izay no entina hitondrana ka mety hoe azo ny championnat d'Afrique ianao fa mbola kely de kely ny chance am'izay fa ny tiako tenena hoe raha mahazo mansa efatra ianao ka mba mety hoe misy fitahin'Andriamanitra dia zay no ataoko hoe efa azo ilazana zany hoe ampisehoana ny Madagasikara am'izay zavatsy fa ny tena tsara dia mamita mansa ray manontolo etona dia manamafy ary manao antsoavy dia an'ireo mpanohana hafa zay mbola vonona niaraka amin'ny Team Bertin ary tena mangetahitanyzany koa ny Team Bertin dia mbola misokatra ny varivarina tompoko ary tena ekena ary fantatra fa Afrika zany ny logistika ny resaka ataoko hoe déplacement rehetrarehetra ho atao io zany dia mbola mavetatra ho anay fa sitraka stela no an'izay rehefa mamaly ary isorana manokana izy ireny fa ny tena marina moa zany dia miakina amin'ny toedrarah politika sy ny toedrarah pirenena eto amin'ny lafiny ekonomika zany mety anampin'ireo mpanohana anay atsakany sadavana ny tena mety hoe ho fahafapo tadiavina fa ny tena hoe ho afapo tanteraka aloha mety tsy misy fa au moins hoe mba vita ny ezaka ray lehibe dia ny fanampiana anay mba ahafana maray anjara mba hampafantatra amin'ny Madagasikara ny Afrika. Manamafy zay teniko zay satria rehefa malaza na matanjaka ny firenena anankiray eo amin'ny sehatry ny sport dia resana koa zany fa ambassadorna firenena anankiray ny discipline inona le atleta zay mandray anjara any zay ny teneniko hoe tokony tsy ho diso anjara amin'izany na ny fandraisana anjara ny fitondram-panjakana ary sy ny ireo mpanohana hafa fa zay ny teneniko hoe mba ho rery amin'ny Madagasikara dia andao ry hifanohana fa vonona ny Team Bertin hiaro ny vonona pirenena ary hiaro ny tondra avo ny ataoko hoe malagasy atsika sy ny fahaizana amin'ny tsaikefa rehetra na meka sport mécanique ary no resana eto dia fa fantatra ny lazantsika amin'ny parc automobile sy ny fahaizantsika pilote malagasy zay tompoko no resana raha resaka Team Bertin. Ho an'ny perspective 2015 zany dia mazava be fitiniko le teny rehefa tsy lasa ny Afrika zay dia anohy ny championnat de Madagascar eto amintsika atreto dia mijanona amin'ny evodisy aloha zany ny équipage Bouma sy Bertin ary resahany zay resaka zay hoe raha ohatra ka misy ny ataoko hoe tanjona tsy tratra tamin'ny teo aloha zay ataoko hoe fa mba ny zavatra vita sy tsara ihany hoy zahay dia resahako tsara mihitsy hanao zavatra tsara zay ho an'ny 2015 efa hita daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra zay ataoko hoe tokony ho hatsaraina fa dia ny tena marina angambany aloha dia mazava hoe ho an'ny perspective 2015 dia manome tokony Team Bertin fa amin'ny zavatra tsara na eto Madagasikara na ny Afrika raha tongotra amin'ilay Afrika zay fa tsy mamenatra no teny hoe aleoko
tsy mandray anjara rehefa ohatra ka tsy havita tsara fa rehefa mandray anjara indray de manao zavatra tsara zay zany mba esprit tondranay anazy a ka zay ny teneniko hoe manome zavatra tsara zay ho an'ny mpakafy ny sport automobile ho an'ny 2015 nahita toerana na nivelany ary minisomana tena fa mba ho mpandray anjara mavitsika zay amin'ny sehatra rehetra zay misy a ka ho hitantsika eo ny toena